Handray anjara amin'ny fihaonana an-tampony rahampitso ho an'ny governemanta izay atao any Dubai ny Filoha Andry Rajoelina ny 12 hatramin'ny 13 Febroary raha nambara ny fitariavana ho an'ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ity hetsika ity izay mampivondrona ireo filoham-panjakana, manam-pahaizana ary mpanapa-kevitra maro maneran-tany dia sehatra stratejika iresahana ny olana maneran-tany. Isan'ireo firenena nandray anjara tamin'ity fihaonana ity Madagasikara tamin'ny taondasa. Olona iray no nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana tany ANTSIRANANA androany maraina. Nisy ny fikasana anao fihetsiketsehana tany an-toerana manoloana indrindra ny fametrahana ny delegaciona manokana hitatana ny commune. Izy irery no tonga teny an-toerana ka izao no resipotsin'izao. Ankoatra izay moa dia tsy manaiky ny fametrahana ity PDS ity ny ben'ny tanàna voafity tao ANTSIRANANA ka nilaza ho nametraka fangatana anafanana ny didy manendry azy. Ilaina kosa hoy ny prefet mpisolo toerana ao ANTSIRANANA ny fanendrena PDS ampandehanana ny raharandava ao amin'ny commune. Efa nanatanteraka fananganan-tsaina niaraka tamin'ny mpiasan'ny commune androany moa ny PDS tiana Edmond. Vaovao mikasika amin'ny olana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ihany fa any VATOMANDRY kosa olona am-polony no nosamborina tao amin'ny commune Ambony sy Tanambao taorian'ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo ho fanoherana ny voka-pifidianana ben'ny tanàna ofisialy. Navoaka ny tribonaly misahana ny rahampitso tany an-toerana. Ny sabotsy teo no niakatra fampanohavana ny 5 tamin'ireto olona ireto. Nahazo fahafahana vonjimaika ny iray tamin'izy ireo. Ny Ambony kosa mbola aray maso. Tsy vita omaly kosa ny fitsarana ireo 12 hafa tokony hiakatra fampanohavana avy any Tanambao mahatsara. Tony isa-taona dia isy ny fanamariana ny fahatsiarovana ny andro nahafatesan'ny kolonely Richard Ratsimandrava rahampitso 12 Febroary. Isy faneligelena araka izany ny fifamoivoizana eny amin'ny tsangambaton Ratsimandrava eny Ambozatova Ambony. Isy ny fahatapahan-dalana rahampitso manomboka amin'ny 7 maraina mandra-pahavita ny lanonana eny amin'ny lalana Rakotomalala Joël, eny amin'ny Jirama Faravohitra, lalana Tsiombikibo, eny amin'ny ministeran'ny rano ary eny amin'ny lalana Pierre Komisaria Boriboritany faharoa. Raha tsy fanomboana ny fiverenan'ny kolona Razafindranaivo na Irak'olona sy ny mpanazatra Titira Soanaivo tao amin'ny centre de formation de football Andoharany fotsy na ny CFFA. Resin'ny Inate FC Rouge tamin'ny isa ohatranoroa ny ekipa Andoharany fotsy Malalahady teny amin'ny kianja ny LGK plus bypass niverina tamin'ny farany herinandro teo ny fifaninanam-pirenena eo amin'ny taranja baolina kitra divisiona voalohany amin'ny Pro League. Lalao enina no natao ny sabotsy sy ho Malalahady. Ankoatra io lalao ny CFFA sy ny Inate FC Rouge io dia isan'ny nisongadina ihany koa ny nandresen'ny AS Fanalamanga Ray Nouaotra ny Mama FC. Nahazo fandresena voalohany ihany koa ny Disciple FC nanoloana ny Tsaramandoso FC Ray Nouaotra, ny LGK plus ihany koa nandresin'ny Kosfa Rono Ray ary ny AS Avenir Sainte-Anne sy ny Adresaya kosa dia nisaraka Ady Sahala Iray no Ray.